Ao anatin'ny fampiroboroboana famokarana fambolena fiompiana ary ny zono maharitra ho an'ny faritra Menabe, ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana miaraka amin'ny tetikasa AD2M izay vatsian'ny fitavolo dia miara-mentana mitondra fampiroboroboana ny sehapiarin'ireo tantsapamokatra ho fanatsarana ny fidiram-bolany amin'ny alalan'ny fampiarana ny teknika moderna sy maharitra ary ihany koa fanovana ny famokarana olovan-jafy izay miaro sy mikajy ny tontolo iainana. Paikady maro no tanterahan'ny tetikasa ao anatin'izany. Tanjona ny ahatonga ny tantsaha ho matianina sy ho tompona andraikitra ary ny rosoana amin'ny dingana rafitra famokarana moderna ka izay no antoko sy hetsika feonambeny ny famokarana maharitra ho an'ny faritra Menabe ity izay nitondrany ny tetikasa AD2M fanohanana. Ny tanjona ankapobeny tetikasa dia ny ahatsara indrindra ny vola miditra eo amin'ny tantsaha voalohany izay fa ny faharoa ihany koa ary ngeza be dia ny hoe ny fanjariana ara-tsakafo eo anivon'ireo fianakaviana miara-miasa amin'ny tetikasa ireo. Nanohana an'ity forum ity ny tetikasa AD2M satria hita fa mifandraika izany ny tanjona izay eritreretin'ny faritra manatanteraka an'ity forum ity sy ny tanjona ihany koa tiany AD2M atongavana ao anatin'ny tetikasa ity fase faharoa ity. Mifandraika satria raha manohana ny ara-pambolena ny AD2M dia mieritreritra ny faritra fa tokony ho fambolena alovain-jafy no apetraka. Dia miara-miasa izany ny tetikasa eo amin'ny ataontsika hoe fiarovana ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana izay ilaina aty amin'ny faritra ihany koa. Dia ezahana ihany koa mba ahazoana miatrika an'ilay tsena misy fepetra ara-kalitao izany tadiavin'ny tsena. Dia io no hanampian'ny tetikasa an'ireo mpamokatra ireo mba hananana an'ilay vokatra araky ny kalitao tadiavin'ny tsena ihany koa. Fa na izany na tsy izany mbola ao anatin'ny mitady lalam-barotra ihany koa ny tetikasa dia nanohana an'izao forum izao mba ihany koa ampisehoana amin'ny mpandraharaha ara-toe-karena amin'ny fanangonam-bokatra sy fanodonana vokatra. Hoe misy vokatra ohatran'izao ny habeany sy ny kalitaony eto amin'ny faritra Menabe dia manasa an'izy ireo izay mba hiaraka hanatrika sy hanangona ireo vokatra ireo ety an-toerana. Sehatra lehibe na fa ny tantsaha mampiranty ny vokatra tsara kalitao sy eken'ny tsena ny hetsika tamin'ny alalan'ny varotra fampirantiana. Teo ihany koa ny nafahany mifandray sy ny fanakalo-hevitra tamin'ireo mpandraharaha sy mpisehatra ao anatin'ny famokarana. Manodidina ny 50 teo eo ny trano heva nanao fampirantiana ireo vokatra misy sy mampiavaka avy amin'ireo distrika 5 mandrafitra ny faritra Menabe.